tsy anareo ny mahanitra fanampahatraina, tsy anareo ny bady fa noabadoina hoy izy hitozy ravalomanina raha nampita hafatra ho an'ireo mpanaradi azy ho an'ny voaka malagasy indrindraindrindra ho an'ny voaka Antananarivo amin'izao fiandohany taona vaovao izao. Areto ny tenany dia mampiseho fa vonina tanteraka hiady ho an'izay fahamarinina izay ary indrindraindrindra mbo fampandrosoana ny tanàna Antananarivo sy ho an'ny Madagasikara ray manontolo manoloana ny fanagejana sy ny ason'izay izay ataony mpitondra amin'izao fotoana izao. Ninona aloha lazainareo dia amiko krismasy ny Herody ty. Tena Herody mpanjaka mihitsy no manjaka eto amintsika eto ary tena ratsy fanahy. Tena ratsy fanahy tonga amin'ny mpamonjy fa izy rerany tsy faly ary tena naniry ny amonona izany mpamonjy zany. Tonga tsika nitondra mazava nyaizina ny nameny anareo, nyaizina ny nameny atsika. Zao zay eto manao krismasy lasa krismasy boîte de nuit zao eto aminay eto. Raha ohatra nareo mipetraka eto amin'ny manodidina eto tsy afaka matoritsony ianao mialohan'ny amin'ny 12 alina fa dia mitatatata ao ambany ao le izy, mirehatra le jiro eto ambany eto ery alavitra ery Analakely tsy ambanimbany eto fotsiny dia fa tsisy jiro tsisy rano. Zay le fampandrosoana selfie, fitapitaka fotsiny le izy. Ohatra le niresahandry zareo député teo niteny izy hoe manome vary, mba resahantsika kely ny le mpanome vary. Raha ohatra le izy ka tena vary nomenareo malagasy anankiray mihinam-bary intelo isan'andro, 100 grammes amin'ny maraina, 200 grammes ny atoandro, 200 grammes ny hariva, zay ny normal zay. Zay zany le intelo isan'andro nresahan'ny président teo. Raha ataonareo mikajikajy zany 500 grammes zany ndray andro. Raha ataonareo fois 7 zay dia manome herinandro dia raha fois 52 zay dia manome heritaona, dia raha fois 5 zay dia manome 5 taona. Raha ataonareo le kajikajy ataovy amin'ny telefônina vetivety ane 910 kg zany. Tonga 910 kg ve le zaraina taminareo, matoa zakanareo tanana le izy tsy tonga. Fitaka, tena fitaka sady zadratsy. Manaraka an'izay le ray aman-dreny seny. Kare mba tsy mifahotanareo ray aman-dreny, mba tsy mifahotanareo dadabe. Loa atao lasa loloavinay tanora, loloavinay taranaka fara mandimby. Tsy nirediredinareo akory ny atao eto. Fantatray fa tsy rarahanareo le izy. Nenareo dia hoe zay ny androany ihany, zay koa fa antitra tena fa antitra aloha nareo, fa antitra ratsy fanahy. Tena ratsy fanahy. Aloha mba tsy zany zay zao eto tanora miaraka amin'reto ny vieux reto dia nanontany zareo, nahantra ohatr'izao ve nareo taminareo mitovy taona taminay dia zay hoe tsy teneniko anareo enina amby folo taona zay tsika nijaly teto. Dia nareo ve dia ino fa dia androso io zavatra eo anatin'ny 3 taona na 5 taona. Fitaka, tena fitaka. Ka miteny andry zalahy député rehetra nafinaritra aloha ny fiaraha-miasa ary tena mbola hito tsy nandeha nakay izany vezivezy teo fotsiny dia mba nandeha nijery ihany koa. Dia eto dia miteny anareo koa, nareo izay ambany tanàna, aiza dia tena manaiky ataon'reto fitondranyreto totohatra ifikirana amin'io fitondrany io foana. Tena marina tsy nareo mahantra fa nampahantrany nareo. Marina tsy nareo mibady fa nabadony nareo, misy politika amin'ny fanabadony eto. Tsy eritreritry ny ampandroso an'ity fireneny ity zany mihitsy ireo mpitondro ireo. Fitaka zany, laingy zany, ary io seni io mihitsy no miprouve an'le izy. Aiza adino fa ny tanindrazana dia hindrana avy any amin'ny taranaka fara mandimby, fa tsy lovan'ny lovainareo avy any amin'ny tolo. Nareo zao ny tolo eo dia zay zany zao ny andeha mafatrano anareo eto mandrakizay. Marina ary tsisy mijanona mandrakizay zany, na mifahantrano ny vahoakanay ary tsy mandrakizay, zay dia hijoro eto foana ary tsy hijanona zay raha tsy vitanay eo. Farany ho antsika rehetra zay tena nantolona, ho antsika rehetra zay tena nanao an'le asa, manana faharetana ary mahereza fa eto tsika rehetrarehetra mafy ny ady tsisy miala tsika eto fa vitaitsika hatramin'ny farany io never give up. Let's go! 2024 tsika miova vaovao ny taona saingy tsy miova hatrany ny fototra izoroan'ireto mpanohitra ireto dia hiady hatramin'ny farany ny fanakajana taon'ny fitondrana ankehitriny. Mijaly sy mampalahelo izy Andriamatoa Marc Ravalomanina nivoaka malagasy ary tsy mendrika izany fijaliana izany ka vonona ny atoko mpanohitra
hiady hatramin'ny farany ho an'ny fahamarinana ary indrindraindrindra mba anjakan'izay fitsarana mendrika tsy mitanila izay eto amin'ny tany sy ny firenena. Tena mijano sahirana ny vahoaka malagasy amin'ny zava-misy amin'ny fotoan'izao. Ao ireo voatery mivarotra ny fanahany mihitsy mba hanao ny zavatra tsy tokony fanao ary amin'ny tanteraka izay ampanaovy ny fitolana azy manoloana reny fifidianana hitantsika reny. Misy tamin'izy reny tena mivarotra fanahany mihitsy satria mafy loatra ny fanerena, ny fampitahorana. Hoy aminareo hoe tena tsy mendrika tsy sazy amin'ny Malagasy na ny fiainana ara-politika, na ny fiainana ara-toekarena, na ny fiainana ara-tsosialy zao misy zao. Raha tsony zany dia maro Malagasy no nivarotra ny fanahany mba azahoana ilay raika-poka hoanina androany. Tena fanambanina sy famonina fanahy maha-olona mihitsy satria dia afaka namaty ilay safidy vahoaka izy. Samy nanao an'izany izy. Raha misy ireo samy joro dia alefa amin'ireo mpitondra sy atao fitaovana ireo mpitandro filaminana mba hampirororo ny vahoaka toy ireny miaramila sy zandary eraka ny tanàna Antananarivo reny, toy ireny iesika sy fampiasan-ketrika atsika tamin'ny filiara ireny sy tany amin'ny faritra sasany ka hatramin'ny ankizy aby no lasa nijaly sy naika fampitry reny. Herisetra sy fampirorona ny vahoaka. Zay no natonga hoe tena fa terrorisme d'État zava-misy eto Madagasikara. Tsisy aterrorisme. Tsy azo tena nefa izany. Satria firenena manana maizy azy Madagasikara ary vonona ijoro sy sa ilaza ny marina. Ka dia eto sika antoko-timina miaraka eto. Ny firaisan-kina itsika sy fampatokisantsika no ahafahantsika mampiseho ny herintsika. Koa dia vonona aho mahatoky afa vonona koa ianareo ijoro tamin'ny farany amin'izany. Ary voaka Malagasy dia ho tonga anaraka atsika mba hamohitra izao didy-jadona mianto firenentsika izao. Koa mitodika amin'ny antoko-timina ianareo député, ianareo sénateur teoloha, ianareo ministre teoloha, ianareo rehetra kandidany lasaka be ny tanàna sy mpanolon-tsaina, ianareo mpitariky ny antoko any amin'ny faritra, ny commune sy ny fokontany amin'ny afisy ny firaisan-kina rehetra. Raha misy ny disazisa madinika dia ampangiry olo izany fa aoka isika rehetra samy ijoro anambara anapatra ny hery ahafahantsika manao izany tolona tsy maintsy ataontsika izany. Aoka isika ampitovy ny tanjona iray dia ny fanavotana ny firenena. Mafiatrany Andriamatoa Marc Ravalomanina fa hitsimpaka ary tsy hanaiky hatramin'ny farany voka-pifidianana izay avoakany CENI noho ny CENI tratrany kolikoly ary mitanila tanteraka amin'ny fitondram-panjakana ankehitriny nandritra iny fifidianana ho ben'ny tanàna lasa teo iny ka dia mitsipaka izy ireo ary vonona hanohitra hatramin'ny farany mba ho fanajana ny safidin'ny vahoaka malagasy iray manontolo. Ao isika mba ampitovy eo ka tsy eketsika ny visin'ny CENI. Tsisy latsika amin'ireo intsony afaka tsy eketsika ny fifidianana feno osoka sy feno fampiandarana iny. Avoaya ny namanay zay nogadrainareo tsy amin'ny rariny. Sinonita sasany nazonina potra tsisy antony aboky. Ary tena fampisorana fampirorona sy fampitahorana antsika izany teto amin'ny jorontsika tokony ho sa izy fa tsisy firenena androso amin'ny ben'ny tanàna fidina da vita tamin'ny Alabaka.
dia tsy ankasitrahany mpiara-belona aminay koatra. Noho izany dia mpikambana ato amin'ny atao toko Madagasikara dia miandry anao, miandry antsika ny firenena. Raiso ny ndraiky dia ny sahiny mijoro anohatra ny fampian-dalàna sy ny fanodonana safidim-bahoaka. Ao isika mba hamelona indray ny fanantenana fa tsy maintsy misy faran'io fa aza matahotra nareo minofotsiny any. Tsy tokony ho kivy isika amin'izany rehetra ny tranga ary tokony tsy atahotra isika satria manampina ny asantsika amin'Andriamanitra. Tsy afaka hijery fotsiny aho aminareo zava misy eto amin'ny firenena isika na dia mafy aza ny tolona ho atao mba hanavitantsika amin'ny malagasy. Ry vahoaka malagasy fantako, hitako ary tsara koa ny fijaliana sy ny fahatana mahazo anareo, mahazo amintsika. Fantako fa maro aminareo no kivy ary efa very fanambola velony amin'ny fitediavana izay hoanina androany. Tsy vita zany fa na ny fotoana izay kely anananareo indray azy dia ny zo aniovanareo ny safidy malalaka no nanaova ny mitondra kajikajy baloto mba hijanona izy ireo mandrakizay amin'ny fotondrano. Tsisy fotondrano mandrakizay zany. Koa aminareo hoe fotoana izao ahafahantsika rehetra mijoro mampiseho mahisika atsika ny antoko lehibe atsika ary mampiseho koa zany hoe fanakina atsika ny asantsika amin'Andriamanitra zany ary asehontsika hoe mandeha amin'ny lalana fahamarina atsika ary kiasaka mandrakarivo azy asoa mpiara-belona amintsika. Tsy azo ekena intsony a zany fanososeva ny zo fototra ananatsika zany ka mitsangana mba tsy anaiky ataony mpitondra fitaovana intsony isika. Eka mety taona vaovao 2020 sy 2020 ho taona ny fahasahina mba anoelona sy anefana ny adidy mba hidivatsika mijadona izay misy eto amin'ny firenentsika. Ka mametraka atsika amin'ny fiainana tena tsy rariny sy fahotana mangitsokitsoka. Sahino joro, sahino rahina fa olombatsika mandrakariva Andriamanitra. Etsekilan zany taorian'ilay hafatra izay niteraka resabe nataon'ny filohan'ny FJKM tamin'ny krismasy dia nanao fanambarana ihany koa ny kardinaly avy ato amin'ny katolika tandroany izay nilaza fa tsy faly ary tsy mankasitraka izao fijaliana sy fantrana mahazo voaka malagasy zao Andriamanitra. Mijaly hoy izy ny voaka malagasy ary tsy rariny ny zava-misy eto Madagasikara. Ny fiainany mpiasa madinika anankiray dia sarobidy lavitra noho ny volamena rehetra maneran-tany. Ny fiainany mpiasa madinika anankiray dia sarobidy lavitra noho ny volamena rehetra maneran-tany. Ny tinambara amin'izany ry havana dia ity: tsy isitrak'Andriamanitra ny mahita ny vahoakany mijaly, ny mahita ny vahoakany mahantra. Tsy rariny ry havana, tsy rariny ny fahoriana, ny fahatrantsika malagasy. Tsy rariny ity mangaitaeta ambony lakana ity. Mampalahelo ny mahita ny olo te handrositra ny Madagasikara raha mahita hevitra, te hitady fiainana metimety koa na ho heveriny ho metimety koa any ivelany. Samy tompona andraikitra isika menakavy amin'ny fiainany hafa. Aoka tsy fanilika andraikitra na ny madinika na ny maventy. Ho antsika kristianina, tsy ampy ny fanaovana alleluia amen ao am-piangonana,
fa ny vavaka ataontsika tokony hanova ny fiainantsika ho amin'ny tsaratsara kokoa. Ny fanontaniana mipetraka ankehitriny dia zao hoe hanao ahoana marina ity firenentsika ity, satria raha ny zavatra tsapa dia efa nanao niezaka avokoa ireo vovonana misy rehetra eto amin'ny firenena, na ny mpanohitra izany na ny avy amin'ny finoana. Nanao dingana lehibe tamin'ny faraparan'ity taona 2024 ity ohatra ny filohan'ny FJKM ilaina indray ohatra momba ny Heroda tamin'ny andron'ny Krismasy izay natezitra ny fitondram-panjakana moa ary tsy afaka nanafina izany moa ny tenany gouvernoura Rasomarmaka fa dia nanambara fa tsy faly aza-pidirina politika Andriamanitra, kanefa dia zava-misy marina no nambaran'ny filohan'ny FJKM tamin'izany fotoana izany. Ankehitriny indray dia mihetsika indray zao ny avy ato amin'ny finoana katolika, ny afatry ny kardinaly dia mazava tsy miolakolaka fa mahitsy fa tsy faly amin'izao fantrana mahazo malagasy zao Andriamanitra. Etsakilany ihany koa ny avy amin'ny atoko-panohatra dia efa manao zay fomba rehetra amin'ny alalan'ny fitanisana ireo zavatra tsy mety eto amin'ny firenena. Tsy reraka izy ireo fa manohy an'izany foana hatramin'izao. Kanefa raha ny zava-misy no jerena dia tsy misy vokatra na kely aza miseho. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe moa ve tsy miaino ny resaky ny hafa na avy amin'ny mpanohitra io na avy amin'ny finoana ny fitondram-panjakana misy ankehitriny, fa manampitsofina, manampimaso toa tsy mahafantatra, toa tsy mahalala, toa tsy mahita ny zava-misy ankehitriny. Dia mipetraka foana ilay fanontaniana hoe moa ve tena ilay fitiavana araka ny dikany tokoa no lehibe indrindra, sa ilay fitiavan-tseza izay afenina ao ambadiky ny fivavahana? Fanontaniana mipetraka izany, satria raha ny zava-misy ankehitriny no zohina dia fitiavan-tena no betsaka. Ny mpanohitra dia tsy nitsikera fotsiny ihany fa nitondra vahaolana. Ohatra amin'izany tsy tendra Randriana Solony Aiko tamin'ny faran'ny taona raha niseho ao amin'ny pejiny izy milaza nanao bilan ny taona 2024 dia nitondra vahaolana izy manoloana ireo tsikera rehetrarehetra izay nataony na hoe kritika izay nataony mahakasika ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Moa ve ny fitondram-panjakana manihaino sy nandray an'izany zavatra izany? Fa miandry aloha tsika satria Andry Rajoelina dia nampanantena ary nilaza fa amin'ity taona 2024 ity dia atao fantatra izao tontolo izao fa Madagasikara dia firenena mandroso ary hosangany maneran-tany. Miandry aloha itsika manoloana izany zavatra rehetra izany, hoe tsy maintsy handroso tokoa ve Madagasikara miaraka amin'ny Rajoelina? Miraso hoanao izay mbola tsy manaraka ny chaîne RBC dia manasanao hanaraka azy, abonnez-vous mba hahafahanao manaraka ireo zava-misy ifampizarana izay miseho amin'ilay Madagasikara mamitsika.